Ivavaka isika. Jehovah'Andriamanitra raha io. Tonga indray ny fotoana izay nifanomezanay taminao. Nanaovanay fanekena voady masina teo anatrehanao. Fa tsy seho foana anatrehanao izay tsy mitondra fanatitra. Arak'izay fitahiana sy ny fanambinana izay nomenao anay. Kotendreto Tompo ny fiangonana iray manontolo. Nitondra izany tamin'ny ampifaliana. Nitondra izany araky ny fahamarinanao. Mba ho anitra kasitrahana ny miseza fiandriananao. Koa mino aho Jehovah'Andriamanitra raha io. Fa ianao nefa nilaza. Fa tsy verina aminao foana ny tenina loko ny vavanao raha tsy nantanteraka izay nampandehananao azy. Ka tahaka ny ranonorana izay latsaka amin'ny tany ka tsy verina aminao raha tsy navotony tany. Dia tahaka izany koa ny teny izay nomenao izay nilaza taminay fa hovoahanao ny varavaran'ny lanitra ka andritsanao fitahiana fiainam-bampo anay. Raha mahatoky izay amin'ny fanatitra sy ny fahafolokarena. Ho asianao teny mafy ny valala ka tsy hanimba ny vokatray, ny fidiram-bolanay, ny asa mandraranay. Hoy ianao Jehovah tompony maro. Ary izay dia ataon'ny firenena rehetra hoe sambatra sy tany mahafinaritra. Hoy ianao Jehovah tompony maro. Koa dia raisoary izany mba ho anitra kasitrahana amin'ny seza fiandriananao. Ka ho tahianao avokoa ny voakanao tsirairay avy. Izay mbola mahatoky sy marina ny amin'izany. Dia mitanena Jehovah o fa mihaino izay amin'ny alalan'ny vakitenin'ny soratra masina izay nivakiana indray. Ary dia matoky hafa ho tahianao avokoa ireo vahoakanao izay hanolo tena ho atao batisa koa androany. Ny anaran'i Jesosy. Amen. Dia manasantsika ary mba hamonjy toerana. Fotoa-dehibe tsika androany satria dia hiatrika batisa lehibe. Satria misy fanahy maro anjatony androany izay hanolo tena ho an'Andriamanitra. Dia 5,700 no atao batisa androany. Batisa voalohany 5,700 345. Zava-dehibe zany fa dia amena voninahitra ilay mpanjaka mifehy mafy manao hoe. Dia miarahaba antsika voalohany indrindra ireto fanahy efa 300 mahery izay nanolo tena ho an'Andriamanitra rehefa nanantanteraka ny baikony tsika fiangonana satria ilay tompony fahefana any ambony, tompony fahefany lanitra sy tompony fahefany etỳ tany no naniraka atsika. Dia tsy mahagaga izany fa miasa ilay Kristy zanak'Andriamanitra maty ny levina nitsangana hamonjy izao tontolo izao, hamonjy ny mpanota amin'ny bebaka rehetra, isaorana ny mpiara-miasa rehetra, ny toto na fotsy na andro na masaka ka nahitantsika izao vokatra anjatony izao omena azy ny tera sy ny voninahitra mandrakizay ho an'ilay mpanjaka ny mpanjaka. Arabaina koa tsika fiangonana rehetra izay tonga manatrika izao fotoana izao. Manaraka an'izany dia andehantsika hiditra amin'ny hafatra ary. Fa marobe ny vahoaka mihaino antsika androany. Tsy adino ireo mpanaraka ny hafatra amin'ny radio, amin'ny televiziona, eran-tany izay miandry dia miandry tokoa ty fotoana antsika androany ity sy haino hoe nanahoana ny vokatra. Ka misy hafatra ngeza be androany raha ny perikopany mena antsika io. Hafatra izay mety tsy ho ampisitsika hoe inona ny voaketo androany. Androany tsika batisa no atao fa misy hafatra ngeza be amin'io perikopa antsika io. Miakina amin'io batisa io androany ataontsika ity ny trangan-javatra iseho eto amin'ny firenentsika koa raha ty perikopa ty no jerevana. Alefary vonoana isika sokafo ny fo amam-panahy andray izany hafatra izany. Deutéronomie toko 7 azafady toko 10 ny perikopantsika izay ovakitsika ny andininy voalohany ka hatramin'ny 5. Deutéronomie toko 10 andininy voalohany ka hatramin'ny 5.
rehefa samy nahita dia vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Tamin'izany andro zany nolazan'i Jehova tamiko hoe manamboara vato fisaka roa anao tahaka ilay teo ka miakara ho ety amiko ety an-tendrombohitra ary manaova fiara hazo ho anao dia hosoratako amin'ny vato fisaka ilay teny teo amin'ny vato fisaka no motsamotsaninao ka ataonao anaty fiara ireny. Dia nanao fiara tamin'ny hazo akasiako ka nanamboatra vato fisaka roa tahaka ny teo. Dia niakatra tao tendrombohitra aho ka nitondra vato fisaka roa teny an-tanako. Dia nasiany soratra tahaka ny teo ihany ny vato fisaka dia nididy 10 izay nolazain'i Jehova taminareo tao tendrombohitra tao amin'ny afo tamin'ny andro nivoriana. Dia nomeny Jehova ireny. Dia niodina ka nidina niala teo amin'ny tendrombohitra ary ny vato fisaka napetrako tao anatin'ny fiara izay nataoko dia mbola ao ihany ireny arak'izay nandinidiny Jehova ahy. Raha jerena izany fitantarana izany dia nisy lalam-panorenana izay nomen'i Jehova ny zanak'Israely teny an-tendrombohitra Sinay. Dia io lalam-panorenana io dia ny vato fisaka roa dia hoe nididy 10. Potipotika nefa io didy 10 rehefa nidina avy any an-tendrombohitra Sinay Mosesy dia eto amin'ity toko 10 ity dia nilaza Jehova tamin'ny Mosesy nanao hoe manamboara vato fisaka roa tahaka ny teo ihany fa ho averiko io lalam-panorenana izay nipotipotehanareo io. Zany hoe ny lalam-panorenan'Andriamanitra nitondrana ny vahoak'Israely zany ny lalàna fototra dia nididy 10. Zany hoe rehefa tena nitsangana ny firenen'ny noentin'Andriamanitra avy any Egipta ho any tany Kanana dia nisy lalam-panorenana nomena azy. Lalam-panorenana io tsy nomena an'ilay vahoaka teo aloha fa nanomboka teo amin'ny tendrombohitra Sinay no nomena io lalam-panorenana io. Noho ny nadalana zanak'Israely nefa dia nipotipotehana izy potipotehan'i Mosesy. Ozy Jehova hoe na dia nipotehanao tsy maintsy averina io lalam-panorenana io fa io lalam-panorenana io za Jehova no manao azy. Zany hoe raha mbola firenena anankiray manana ny Jehova Andriamanina no mijoro dia mazava ho azy fa ny lalam-panorenana izay iainana zany firenena zany dia avy amin'ilay Jehova tompoiny sy vavahany io ka dia hoe voninahitra ilay mpanjaka mijanjana. Ka na dia nipotehana ary izy dia nasaina naveriny fa ina moa ny antony nanapotehana namotopotehany Mosesy namotsamotsanany io vato fisaka roa io. Inona ny antony zany? Nefa Jehova nanome azy ka nahoana natonga ny Mosesy nasasa nanapotika an'io dia milaza indray Jehova hoe avereno indray mpandeha mitondra vato indray mpandeha anao fa tsy maintsy averiko io. Dia rehefa naveriny ilay izy inona ny vokatry n'izay? Dao ary jerevantsika ny antony eo amin'ny Deutéronomie tsika tsy mandeha lavitra. Deutéronomie toko 7 dia arao tsara ny fiainam-pirenenantsika amin'izao fotoana zao sy ty afatra omenantsika ty indrindra fa reto vahoaka izay ho tao batisa androany ireto anatra ny amin'ny tsy fanamarina tena. Andininy voalohany amin'ny Deutéronomie toko 7 mihaino ry Israely eo ianao izao dia efa hita ny Jordana hiditra eo amin'ny tany ka ndresy ny firenena samihafa izay lehibe sy mahery noho ianao. Tsy afaka ny tanàna lehibe izay misy manda manakatra ny lanitra dia firenena lehibe sady olona lava dia taranaky ny anakita izay fantatrao sady efa renao ny lazany hoe iza no mahajanony alohan'ny taranaky akana anaka iza no mahajanony alohan'ny taranaky anaka ko aoko ho fantatrao an'io fa Jehova Andriamanitra ao no efa andeha hita eo ny lohanao tahaka ny afo mandevona ka izy no andringana azy sy ampietry azy eo ny lohanao dia androka azy ianao ka andringana azy faingana arak'izay lazain'i Jehova taminao. Enao tsara ary ilay izy zao no lazain'i Jehova tsika fiangonana
sy ny firenena malagasy. Ianareo ry Israely io, ovatsika io Israely io, ianareo ry malagasy io, satria tamin'izany mbola tsisy malagasy. Zanak'iza ny nisy tamin'izany? Zanak'Israely. Fa no momba tonga antsika zanak'Israely kio? Nizaniza natao batisa ao amin'ny Kristy dia nitafy an'i Kristy, tsy misy tsony na jiosy na grika na lahy na vavy, fa taranak'i Abrahama ianareo ary mpandova araka ny teny. Itsika malagasy rehetra zay natao batisa ao amin'ny Kristy zany dia lasa taranak'i Abrahama, tsy misy fanavakavahana tsony zay jiosy taka ny sasany mbola iverina jiosy am'izao, zay romanina zay gentilisa zay zao, fa lasa iray taranak'i Abrahama. Tsika zany taranak'i Abrahama tafiditra ao anatin'ny zanak'Israely, dia mpandova araka ny teny inony, teny fikasana miantra amintsika zany ty tenin'ny Jehova ty hoe eno ry Israely eo. Fa tsika tsy hanao takan'ny zanaky vaingain-drano. Zanaky vaingain-drano zany dia mpandeha rehefa tonga ny baiboly teto Madagasikara, dia tonga le missionnaire vazaha dia mba nomenany zareo tany vaingain-drano le baiboly, mba vakio ty fa tsara be ty boky baiboly ty, fa misy an'Andriamanitra mahavonjy ato. Dia namaky tokoa le zanaky vaingain-drano, dia nivakiny le baiboly, vita hatramin'ny farany, sosotra izy naveriny tany amin'le vazaha. Ty ndeso any bokinao ty, fa manino? Da sisy zanaky vaingain-drano ao na raiky, fa da zanak'Israely aby. Da sy mety aminay io izy. Da mba niandry zay, aiza da zanaky vaingain-drano amty. Da mivola Jehova fa da zanak'Israely. Da zanak'Israely. Vitany hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany zany le baiboly, mba nijerevany mba misy sorety zanaky vaingain-drano, fa tsisy na nyray azy. Fa zanak'Israely. Ka ho azavaina amin'ny zanaky vaingain-drano, fa rehefa mino an Jesosy izy ka natao batisa dia lasa zanak'Israely. Ka andao ary ho resantsika amin'izay le izy, mienory malagasy eo. Ianao zao dia efa hitany Jordana hiditra amin'ny tany ka andresy ny firene samihafa. Halleluja! Dia manontany antsika, efa tafitany Jordana ve ny zanak'Israely tamin'ny androny? Efa tafita sa mbola tsy tafita ny zanak'Israely tamin'ny androny? Efa nitany Jordana, efa tafita izy, ary efa nandresy ny firenena matanjaka rehetra taon'ny lony. Fa tonga amintsika kosa zany teny zany, hitany Jordana ianao ozy izy, fa manontany antsika koa tamin'izany io teny io mbola futur, hitany Jordana ianareo mantsy ny zanak'Israely. Fa tsika miresaka zao efa tafitany Jordana ny zanak'Israely. Fa ndao indray raisitsika amintsika voaka malagasy, lazainy Jehova koa tsika fa hitany Jordana, dia manontany antsika koa efa tafitany Jordana koa fa tsika sa mbola tsy tafita? Dia meo voninahitra ary le mpanjaka. Halleluja! Efa tafita tsika, ary teny fikasana nomena tamin'izany dia izao, efa hita ny Jordana eo amin'ny tany ka andresy ny firenena samihafa, zay lehibe sy mahery noho ianao, sy afaka ny tanàna lehibe zay misy manda manakatra ny lanitra, dia firenena lehibe sady olona lava, dia taranaky anakita izy izay fantatrao, sady efa renao ny lazany hoe iza no mahajanony eo ny lony taranaky anaka. Nomena zany teny zany, inona ny teny nometsika? Andresy ireo firenena samihafa lehibe sy mahery noho isika malagasy isika, afaka ny tanàna lehibe zay misy manda manakatra ny lanitra. Io zany le firenena lehibe. Jerevo ny tanàna ny firenena lehibe fa pilidinina be hatrany amin'ny 100 étage, 120 étage, 130 étage. Io le tanàna lehibe misy manda lehibe. Inona moa no manda lehibe? Manana sampam-pitsikilovana sy fiarovana matanjaka be ireo firenena lehibe ireo. Manana an'izany heriny sy tanjany zany izy, ka voatsikilony avokoa zay ataonao rehetrarehetra, na ny ambany tanina ho any ary
dia fantany hoe atony misy volamena, atony misy varahana, atony misy vy, atony misy terarara, atony misy gaz, atony misy petrôle. Hitany satria firenena matanjaka be ireo, ary ireo firenena matanjaka reo ozy izy Jehova mazava ny teniny androany na iza ino na iza jino fa aresen'io isika malagasy. Mafy ny amena orakoraka be lava tsanganana izy, matanjaka izy, ka hoe iza ny maresen'ireo fa enoy manomboka androany ary tadidio zao teny zao ataovy milatsaka homponao so anatin'ny sainao fa aresen'ireo isika na inona tanjaka sy herin'ireo. Toizan'le izy andininy fahatelo koako ho fantatrao an'io fa Jehovah-Andriamanitra ao no efa ndeha hita eo ny lohanao tahaka ny afo mandevony, ka izy no handringa anazy sy ampietry azy eo ny lohanao. Fa amenna mafy ao ko fantatrao ry voaka malagasy fa Jehovah-Andriamanitra zay tsonao sy vavahanao andeha eo ny lohanao, hita eo ny lohanao tahaka ny afo mandevony, ka izy no handringa anazy sy ampietry azy eo ny lohanao. Eno tsara loha itsika zany ny lamindamina fa tsy itsika no handringa anareo fa izy Jehova no handringa anareo, ka dia asoa ny herinareo fifakahitsitsika ary. Halleluja! Izy no handringa anazy alefasy zay lefa anareo fa vonony zay malagasy ary fa ho avy Jehova. Halleluja! Tsy haiko aloha zay asiko ny hafaliko ry voakan'Andriamanitra androany, tsy haiko zay asiko ny hafaliko fa izao tontolo zao miseho matanjaka io, zao tontolo zao milaza mifehetsika io, zao tontolo zao manao menasy hoe izy nareo eo ny lohanay taka ny tsingetana hitsahana fotsiny dia vita, milaza mbola ifehetsika mazava ny teny fa Jehova no andeha ny lohantsika andevona an'ireo. Halleluja! Ka tsy isika no ampiroiron'ireo, za dia milaza za tsy matahotra an'izany tsony fa Jehova no naniraka anahy ary izy nefa melo lalana atsika. Amen. Za ozy Jehova no andevona an'ireo. Dia toizan'le teny andininy faefatra, ary rehefa voaroko Jehovah-Andriamanitra ao eo ny lohanao izy dia aza manao anakapo hoe ny fahamarinako nitondrany Jehovah niditra andova ity tany ity, fa ny aratsipanahan'ireo firenen'ireo no androany Jehovah azy eo ny lohanareo. Amen. Tsy ny fahamarinanao ry apokalipsy na ry voaka malagasy na ny intsiponao no andehananao andovan'ny taniny, fa ny aratsipanahan'ireo firenena ireo no androany Jehovah-Andriamanitra ho azy eo ny lohanao hatony teny izay nianianany Jehovah-Andriamanitra sy Isaka Jakoba ary razanao, ka aoko fantatrao fa tsy ny fahamarinanao no nanomezan'ny Jehovah-Andriamanitra izany tany soa izany olovanao, fa firenena mafiatoka ianao. Voaka hazava tsy ny fahamarinantsika apokalipsy, tsy fahamarinantsika malagasy na ny ZFFM no antony ho androany Jehovah-Andriamanitra an'ireo olona ireo, fa samy mijery ny tenantsika itsika, samy mandiniky ny tenantsika itsika, fa ino ny tsika eo anatrehan'Andriamanitra, ino ny adalana sy ny fahotana sy ny hamafisakatoka atsika tsy nataontsika teo anatrehan'Andriamanitra io. Dia ianao no homarina eo anatrehana, fa tsy ny fahamarinanao ry lolona, ry paster, ry missionnaire, ry evangelista, ry fiangonana, ry voaka malagasy, tsy ny fahamarinanao no androahana an'ireo, satria ireo firenena ireo no mampahantra atsika hatramin'izay, ireo firenena ireo no nampahory atsika hatramin'izay, nampahory ny Israely, mampahory ny malagasy hatramin'izay, ka dia farahidiny amin'ny fahantrana itsika fa dimy any amin'ny farany no nataon'ireo firenena ireo. Dia hoy Jehova,
tsy ny fahamarinanao nitondrako anao ozy izy fa ny faratsiam-panan'ireo firenenareo izay nampahantra atsika ary ampahantrana arak'izay tratra mihitsy ty firenena malagasy ty ampahantraina arak'izay tratra zay fomba rehetra misy dia atao ampahantra atsika daholo zany ny ara-tsim-panan'ireo firenena ireo fa ny ara-tsim-panan'ireo ozy izy Jehovah no amelezako anareo fa tsy ny fahamarinana zao fiangonana zao fa dia ome voninahitra ny mpanjaka ny mpanjaka amen amen ny ara-tsim-panan'ireo ary efa mifofo ny haiko reo zao a efa mifofo arak'izay tratrana ireo fanahy ireo manao ny fomba rehetrarehetra arak'izay ataony zany ny ara-tsim-panan'ireo fa zay olona mitady anao soan'ity firenena ty zay olona tady amonjy ny malagasy am'izao fantrahana izao na amin'ny ara-nofo ny ara-panahy dia andao vonoina andao potena fa izy io izany ara-tsim-panahiny zany mihitsy no amelezany Jehovah an'ireo fa aza matahorintsika arivoaka malagasy a halleluja halleluja ny ara-tsim-panahyn'ireo no amelezako an'ireo izy Jehovah toy izy ihany ho hitanareo fa aza mieritreritrynareo hoe zay manana ny hery sy ny tanjaka na ara-tafika na ara-maramila na ara-bolana ara-toekarena sy ny sisa na ara-pitaovana dia mahita hoe kely sy madinika tsika dia zany no anaovana atsika amin'ny ara-tsim-panahynareo ifankahititsika enonareo zany teniko zany mahenonareo zao tontolo zao fa ho hitanareo ny herin'ny Jehovah ho avy amin'ity tany ity amen amen tsika tsy manana fahavalo malagasy rehetra eto amintsika na ny mpanao politika io na ny mpitondra fivavahana tsy manana fahavalo an'ireo tsika na iray aza fa ny fahavalontsika dia ifanahy ratsy mitondra ratsim-panahy tady amely antsika amin'ireo firenena reo fa reo levon'ny Jehovah reo manomboka amin'ny masinandro androany dia andao ro toizantsika le izy fa naninona moa le vaty fitsaka no nipotehana naninona le izy no nasaina naverina indray dia eo torana mitoko fasivy